Viavana malalo amin'ny tompo tonga amin'ity alatsinainy 20 novambra 2024 itisika. Amen. Misaotranao zay raha io fa novinio aindra natratra ty andro faharoa amin'ity herinandro vaovao ty. Ianao ampahiranay a ka tonga anay ho vonona miasa tsara rehetra mandritra eo herinandro vaovao tsy efa nisantaranay andro omaly zao. De miteneninao Jesosy fa mankitahitanao ny fananay. Amen. Filazantsara araka maka toko fahatelo ambin'ny folo ny fampizarana antsika manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaraka ny ratsany ka mandavina de fantatrareo fa efa akaiky ny loataona. De tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tombo zany zavatra zany de oko fantatrareo fa efa akaiky ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ty taranaka ty mandrapatonga izany rehetra zany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina fa ny amin'izany andro zany na oro zany de tsy misy malala na de ny anjely an-danitra aza ary na de ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Mitandremo miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo zay viny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha ivahiny zay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanokony ka samy notolorany ny rarahany avy ary ny mpiandry varavarana de nasainy ny amina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro evin'ny tompotrano na ho arivo na ho mamatinalina na ho manino akoho na ho maraina fa andao avy tampoka izy ka mahita anareo matoy ary zay lazaiko aminareo de lazaiko amin'ny olona rehetra koa hoe miambena. Masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fiomanana tsara indrindra de manao ny asany mpiambina. Ny fiomanana tsara indrindra de manao ny asany mpiambina. Manahoana moa zany asany mpiambina zany? Ny mpiambina ry havana rehefa miasa izy dia tsy mahazo matory ary tsy maintsy manana fahavonona hatrany tsy mamory ny herihetra hitrena zay zava-misy sy mitranga eo. Zany natao hoe mpiambina. Fa ny mpiambina tsy mahazo kamokamo, tsy mahazo marary, tsy mahazo tsy mifantoka amin'ny zavatra ataony fa olona tena manana ny fahafimonana ny heriny ao aminy ary mamory ny zavatra rehetra ao aminy. Zany hoe vonona tsara ny mpiambina miatika amin'ny toe-javatra miseho namora nasa. Miverina indrony hoe miambina. Misy ery amin'ny 5:30 de miverina indray eo amin'ny 5:30 lazaiko aminareo de lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambina. Ny fiambenana tsara indrindra ry havana de miambina ny titenanao ty tsy anao tao foana. Miambina ny titenanao ty ho vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Raha ho avy tampoka ny tompo eo mpanaovana inona ianao? Eo mpanaovana asa tsara ve? Sa eo mpanaovana asa ratsy zay mitondra amin'ny asa maizina? Mandiny tena manao ny asa ataonao io tena mitondra ho amin'ny fahatsarana ve? Tena mitondra ho amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ve? Sa asa manala voarahaka ny voninahitran'Andriamanitra? Asa mitondra fanampariahana ny faharatsiana fa tsy tonga mampandroso ny fonina filazantsara. Koa mikiandro an'ity many ianao fa ho avy tampoka ny tompo amin'ny ora tsy ampozinao, tsy azonao eritreretina hoe amin'ny alina sasakalina ve izy, sa amin'ny arivariva ve izy, sa amin'ny araina ve izy, sa amin'ina fa ho avy amin'ny ora tsy ampozinao ary amin'ny fomba tampoka de tampoka. Kanefa misaotra an'Andriamanitra fa mpimanina fa tahaka izany fifiny ka miomana tsara ianao andray le mpamonjy. Izy tena
andrehanao rahateo ary vonona izy amonjy sy anafaka anao ko mitezy ianao teny izao ho afahany amin'ny lafiny rehetra araka ny teniny apôstôly Jaona hoe raha ny zanaka anao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo koa raiso ny tenin'Andriamanitra izay afantaranao ny marina rehetra minara ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra re ihany afantaranao ny fahamarinana any tenin'Andriamanitra re ihany koa ny mamerina anao amin'ny fahamarinana any tenin'Andriamanitra koa mikazana fitaratra ka hitanao ny zavatra tsy mety eo amin'ny tenanao sy izay faratsiana tsy akasitran'Andriamanitra hitanao amin'ny tenanao ka angatanao fifonana aminy tsy hanavoazana anao ka tonga anao vonona ao amin'ny asa tsara rehetra vonona hiatrika ny fivon'ny tompo izay ny fomba ho avy tampoka ty tampoka. Amen. Dia raha sy misaotranao izay raha eo fa mila manao asan'ny mpiambina izay. Mpiambina tsy mahazo manoko tototo. Mpiambina tsy mitaveravera. Mpiambina dia tena manatanteraka ny asany atsanga san-davana. Mpiambina dia vonona hiatrika mitsanga zavatra miseho. Ampianaro izay tena hanana fahavonona indrindra ho vonona amin'ny asa tsara rehetra tsy teny tsara rehetra amboary sy tefiry izay tompony. Olona araka sy tomponao ka sandray hivavaka hoe ranaizy eny ambanitra masinana eny naranao tonga eny fanjakanao ataony eny sikaponao hotia tany tahaka ny ambanitra mila niny amin'ny asa azo anay ary mamelany erokay tahaka namelanay zenoka taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny amin'ny aminak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie izay totran'izao ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra iaho ny fonareo sy ny hevitra ny Kristy Jesosy matoky izay miantso anareo sady izy anina nifizany. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.